Falmerabantsika rehetra amin'ity andro anio ity misaotra ny tompontsika manana fotoana tahaka izao mbola iarahana eto anio. Alainy koa miaraba izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na amin'izao fotoana iarahana eto izao na amin'ny fotoana hafa ahafahanao mandrea an'izao fitanana ho antsika rehetra. Amen. Amen. Ilaitsika izany amin'izao fotoana izay mampikorotana, mampihetsiketsika zavatra maro isan-karazany eto anivon'ity zao tontolo zao ity dia mba tsotsenjery le izy, ohatrany bonjour sy ny bon journée atao tsenjery fotsiny fa tsy tena hita hoe inona fetraikany fa dia atao any fotsiny aloha fa fiadanana izay omeny Kristy antsika, fiadanana iainana. Amen. Dia fiadanana ihany koa izay tsapantsika ny anaty fanahintsika. Andro antsika dia ifampizara ny afatra misaotra masina indray dia raha nitondra baiboly ianao na amin'ny finday dia afaka mijery ny Jaona 5:10. Aza alefa finday ny feo finday anao fa baiboly jerena aminy. So asaina mijery baiboly lasa mesazy io indray jerena. Jaona 5:10. Andeny voalohany ka hatramin'ny fahavalo aloha vaketsika. Jaona 5:10 andeny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Zaho no tena voaloboka, Jesosy io zany. Ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra izay eo amiko izay tsy mamoa dia soriny. Fa sapa rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba amo bebe kokoa. Efa madio rahateo nareo no niteniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko dia za aminareo. Tahaka ny sampany ato tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo, raha tsy miray amiko za voaloboka ianareo sapany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamo be izy. Fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo. Ary angonina izy ka atsipy any anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona. Fa ho tonga aminareo zany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Dia ny 4:10 Jaona 15 ihany. Tsy anareo no nifidy fa zaho no nifidy anareo dia nanindry anareo aho mba handeha hamoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona zany na inona. Amen. Tamin'ny alatsika ho an'izay teo so an'izay nanaraka dia niresaka mikasika ny vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ireo vavolombelona marobe tahaka ny inona moa? Tahaka ny rahona. Ireo dia olona izay nampiasain'Andriamanitra. Dia iresakitsika mitohy tsy ho fanalavitra amin'izay ihany amin'ity androandroany ity dia raha omena loha hevitra ity afatra androany ity dia vavolombelona ahoana re équipement nomena ny vavolombelona, fampitaovana omena ny vavolombelona mba ho vavolombelona mahomby. Fampitaovana omena ny vavolombelona mba ho vavolombelona mahomby. Ilay tantara aloha manina moako mamaky zavatra lavalava tahaka izao. Raha mahatsikaritra ianao matetika mamaky zavatra lavalava tsy maka andininy ray na roa tsika fotoanantsika raha teo malalaka tsara dia makitsika tonga dia andininy 7, 8, 10 fa maninona no maka zavatra be dia be ohatran'izany satria za koa mba te hizara aminao natao hoe contexte, zany hoe ny zavatra izay tena voarakitra marina arak'izay nanoratana anazy fa tsy hoe raisina fotsiny amin'izao le izy fa mba ho fantatra ho marina ny tena tao am-pony izay nanoratra azy teo am-panoratana anazy dia izay ny amakitsika andininy lava be. Amen.
Zao le tantara ny zavatra voalohany zay resan'i Jesosy eto dia zao zany voaloboka. Zany voaloboka ozy izy a dia ny raiko mipamboatra. Dia io voaloboka io a dia ny sampany rehetra zay eo amiko kanefa tsy mamoa dia esoriny. Any bokin'ny Romanina 12 raha tsy diso ako a dia miresaka izy fanoharana mikasika ny oliva, zay tena oliva sy ny oliva izay maniriniry ho azy. Dia io oliva io a manana tantara tahaka izao hoe nambolena io oliva io a dia misy ny atao hoe racine ina moa tsy racine fa branche naturelle, misy ny atao hoe sampany natoraly, zany hoe natao normal be io sampany io raha mipetraka eo amin'ny fitoerany io, zany hoe ara-boajanahary, sampany ara-boajanahary an'ilay oliva. Dia eto ihany koa zany a misy tantara aloha voalohany indrindra ao anatin'ilay John 5:10 misy sampany ara-boajanahary n'ilay voaloboka. Dia rehefa miresaka izy ao anatin'ilay izy dia zao ny ambarany aloha hoe ny sampany rehetra zay eo amiko izay tsy mamoa. Tsy miresaka izy zany ny voalohany an'ilay mamoa fa lay tsy mamoa no ambarany. Iza moa io tsy mamoa io? Israely io tsy mamoa io. Io lay sampany teo am Jehova, nambolena teo am Jehova. Ozy izy sotra masina milaza hoe lazao ny am'ilay voaloboka raha tsy diso ny bokin'ny Isaia any, za Jehova no manina moa no miay an'io isan'andro ny andemako azy, na andro na alina dia mikarakara azy a. Dia tsy tadidiko tsony ny toy ny fefelabe tsy nahita an'izay sotra masina zay teo ambany masoko. Fa ohatrohatr'izay ilay izy ny am'ilay sampam-boaloboka Israel no voalohany indrindra. Fa nikarakara ny Israel Andriamanitra. Rehefa mamaky ny filazantsara ianao dia mila manana fahalalana, mila manana connaissance rehefa miresaka, rehefa mamaka fampianaran'i Jesosy. Fa io tsy azo tonga dia raisina ara-baky teny be fotsiny amin'izao hoe zay zany dia ho arako io, no tsy zay. Fampianaran'i Jesosy tena zava-miafina ary manambara zavatra be dia be izy a indrindrindrindra mikasika ny Israel. Dia nisy fotoana ihany koa izy nanao fanoharana mikasika an'ilay aviavy tsy mamoa indray. Dia milaza izy hoe tapao io fa manimba ny tany. Dia izy le mpikarakara hoe alao aloha mbola tsy tapahana fa meo herintaona ikarakarako azy, raha tsisy vokatra herintaona zay vao ho tapahinao. Dia eto zany ilay tantara dia mikasika an'ilay voaloboka. Ilay voaloboka izay nambolena, ilay voaloboka izay nikarakaraina, ilay voaloboka izay lazay ny soratra masina fa tahaka ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ho izay tsy mahay zany teny malagasy zany iny zany anak'Andriamaso, dia io maintimainty eo ampovoan'ny masonao io natao hoe anak'Andriamaso. Dia io anak'Andriamaso io a miaro an'io daholo ny tenantsika rehetrarehetra. Vao misy mitady rivotra ohatra mitady itsoka dia mikatonaingana ny volomaso, ny odimaso miaro azy. Vao misy zavatra kely mitady anatona azy dia efa mandeha ny tanana miaro azy. Andriamanitra tena naniso. Andriamanitra tena nanao zavatra ho an'i Israely. Andriamanitra tena nikarakara azy. Fa inona ny problema? Tsy namoa izy. Tsy voaka le vo. Hatramin'ny farany dia tsy voaka le vo. 500 taona nikarakarana an'i Israely, tsy mamoaka vo. 500 taona nitahinana azy, tsy mamoaka vo. Sak'izay mihetsika kely vadika, sak'izay mihetsika kely vadika. 500 taona niarovana anazy, tsy mamoaka vo. Ozy Andriamanitra amin'izay miresaka ary manomboka manambara izy ao am-bavan'i Jesosy hoe ilaza aminareo famarinana amin'izay afa ny sampany rehetra izay tsy mamoa dia ho tapahako amin'izay dia hoe soroko iala amiko. Any amin'ny Luka 13 any izy manambara mikasika an'ilay olona nianjeran'ny tilikambo. Luka 13. Dia mikasika an'ireo olona izay nafangaroaro amin'ny pilato tamin'ny fanatitra izay nataony ny rany. Dia izy Jesosy miresaka hoe verinareo fa mpanota ratsy noho ny hafa rehetrarehetra ve reny nianjeran'ny tilikambo reny? No. Verinareo fa ratsy noho ny hafa rehetra ve io nafangaroaro amin'ny pilato tamin'ny fanatiny io ny rany? Tsia. Fa raha tsy mibebaka ianareo jiosy ireo, ireo Israely ireo, dia ho tahaka ireny ihany koa. Inona ny dika ilay raha tsy mibebaka? Raha tsy mamoa. Azonao ve? Azonao ve hatreo? Ozy zao nampanao batisa ny resaka rehefa nitory tsy filazany tsara moa zany fa nitory ny fibebana tamin'ny Israely, efa mipetaka eo amin'ny hazo sady ny famaky. Ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara. Zany tena voaloboka.
ny sampany rehetra izay tsy mamoa dia esoriny. Dia izay ny menace napetraka Jaona na ny rahana anazy, ny hazo rehetra tsy mamoa tsara dia ho tapahany dia atsipany amin'ny afo. Dia naverin' Jesosy ilay izy atao amin'ny Jaona, tsy navery moa za fa amin'ny version any indray zany voaloboka. Mipetaka teo ianareo fahiny, fa rehefa tsy mamoa ianareo dia eliminena mba hamoaza ny hafa. Zany olive, lay tena olive, mipetaka teto nareo naturellement noho ny amin'ny Abrahama razambenareo. Fa rehefa tsy mamoa nareo dia tapana dia esorina. Zay aloha zany ty tantara. Azonao hatreo a? Azo fe? Dia tohizantsika le tantara. Rehefa tsy namoa Israely, esorina aminareo fanjakana lanitra ozy izy dia mena olona hafa. Zany zao anaty baiboly daholo raha mamaky baiboly ianao. Fa raha tsy mamaky ianao dia toroka-hevitra ianao mamaky manomboka androany. Esorina aminareo fanjakana lanitra dia mena olona hafa. Dia rehefa tsy namoa ny Israely dia nomena olona hafa ny fanjakana lanitra dia nohony amintsika dia isika zany. Amen. Ozy izy sotra masina milaza hoe nohony amin'ny firazanana ozy izy dia malala izy. Fa nohony aminareo dia lasa fahavalo izy. Zany hoe mba tonga antsika ho voavonjy dia lasa fahavalo Israely. No mafina ny fony mba tonga antsika anana accès amin'ilay sampan'ilay voaloboka. Andraisantsika lay loharanonaina, isotrotsika lay tsironaina izay matsiro indrindra dia tsina fa ao amin'ny Kristy. Amen. Nohony amin'ny fandavan'ny Israely dia mahazo anjara isika ao amin'ilay tsiro ny voaloboka. Amen. Amen. Dia zao ny ambaran'i Jesosy amin'izay, miresaka izy amin'ny mpianany. Ny mpianany izay anisan'ilay voaloboka naturel kanefa mamokatra kosa. Ny Israely hafa izay anisan'ilay voaloboka naturel, anisan'ilay sampany naturel kanefa tsy mamokatra, tapahany dia atsipany amin'ny afo. Ianao zany tsy azo mandray an'io raha misy olona mamitaka anareo miresaka aminareo io ho any amin'ny afo be raha vao tsy mamokatra. Dia mantsy misy sary ohatran'izany raha vao tsy azontsika ilay izy dia veritsika hoe tena za zany efa 10 taona nititaka any izy mibebaka tamin'ny alala ho any amin'ny afo be raha zany. Tena efa ohatran'izao tena Jesosy diranandro eto ako farany. Tsy zay io resaka io. Ny famoazana ny vokatra tsy mitondra ho any amin'ny fahaverezana na ho any amin'ny famonjena. Ho an'ny Israely dia zay ilay izy ho tapahana zay tsy mamoa zay tsy mamoa tapahana. Satria ny vanim-potoanan'ny Israely dia ao anatin'ny mbola didy amandalana, ao anatin'ny fanekena taloha, dia zay ny parametra ary zay ny fepetra napetraka Andriamanitra. Zay rehetra namoa dia nitohy amin'ny famokarana ho an'ny eglizy, zay rehetra tsy namoa tapahana dia nahely erak'izao tontolo zao. Zay ny dikan'io resaka io. Azonao ve? Sa mahazo. Dia tonga amin'izay ilay jentilisa ary. Dia izao lazain'i Jesosy miresaka any mpianany sy ny jentilisa. Tadio fa mpianany ny fiangonana voalohany. Io fiangonana voalohany io no resany an'ilay izy dia nasainy nampitaina tamintsika taty aoriana. Ny voalohany indrindra ozy izy Jesosy dia izao: efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Amen. Zay mahatonga antsika mazoto mihaino ny soratra masina, mihaino ny tenin'Andriamanitra. Satria manadio ny fisainantsika izany. Ilay fisainantsika misy firehareany iny dioviny izany. Ilay fisainantsika misy ampopo iny dioviny izany. Ilay fisainantsika miseho azo zavatra iny dioviny izany. Ilay fisainantsika mbola miteniteny foana dioviny izany. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao nambarany, vita izay. Tomoeraniko dia zaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zaho voaloboka dia ianareo sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy. Amen. Voalohany indrindra isika zany ao anatin'ilay tantara zany dia zao hoe ny olon'i Kristy izay nampifamatorana taminy dia tsy nafa ilay tena voaloboka ozy izy eo amin'ilay andininy voalohany dia condamné. Inona no condamné amin'ny teny malagasy? Voaheloka. Voaheloka. Tsy maintsy mamoa. Zany hoe ny alalana fa ao amin'ny Kristy ny olona anankiray dia misy voa izy. Amen. Mila tsy mifangaro ny anatin'ny saina. Fa le voa tena le voa avy amin'Andriamanitra. Le voa ny fanjakany lanitra. Zay le voa.
fa tsy hoe voe maninona re araka ny teneniko teo hoe navonjy olona nisy olona be dia be mibebaka tamin'ilay hira fiderana amin'ny foroniko tsy zany le izy fa misy foroy ny filazantsara ny anatin'ny fiainanao misy vokatry ny filazantsara ny anatin'ny fiainanao ozy izy sotra masina milaza hoe ny vokatry ny filazantsara io dia ao anatiny ao dia misy an'ilay fiadanam-po any anatiny any dia misy an'ilay fifaliana avy amin'ny fanamasina ny anatiny any ary misy an'ilay fahamarinana avy amin'ny fanamasina ny anatiny any ny olona ao amin'ny Kristy dia misitraka an'izany zavatra zany ary mihinana an'izany zavatra zany ity le voaloboka mitroka ny ranonaina rehetrarehetra vao amin'ny tany dia tsy tazominy ho an'ny tenany fotsiny ihany ny tsiro rehetrarehetra fa zarazarainy amin'ny sampany rehetrarehetra izay eo amin'ny tenany mba ahafahany sampany mamoa aferiko misitona ny tsiro rehetra vao amin'ny tany ilay tao am-boaloboka iny dia rehefa mahazo izy ny tsiro rehetra vao amin'ny tany dia tsy tazominy ho an'ny tenany ilay tsiro fa avoakany amin'ny sampany dia mahazo an'iny tsironainy iny daholo ny sampany rehetra fa misy tanjona matoa izy manao an'iny ina ilay tanjona amobe ianareo dia tonga mpianatra amin'ny fotoantsika miray amin'ny Kristy tsy mila taona tsy mila volana tsy mila andro fa manomboka amin'ny vanim-potoana ianao miray amin'ny Kristy dia misy tsiro avy amin'ny Kristy mikoriana ao anatinao ao ohatra ny tserinareo raha ngala zavatra lazaiko za fa makafy be nareo ohatra ny tsy mahazo fiany mihitsy amin'ny fotoana ianao miray amin'ny Kristy dia le tsironaina vao amin'ny Kristy ndraindraitsika mangataka zavatra tsy tokony angatahana Jesosy ataovy mikoriana atao anatiko zao koriana rehefa mitsatoka eo ianao mikoriana ao anatinao zany Jesosy mifiadananao rehefa mitsatoka eo ianao dia mikoriana ao anatinao ilay izy mififaliana rehefa mitsatoka eo ianao mikoriana ao anatinao ilay izy tsy miandry taona tsy miandry volana tsy miandry andro fa ao anatinao ilay izy ahoana ozy izy sotra masina rehefa miresaka ny bokin'ny Timoty faharotoko voalohany ihany ozy izy milaza fa tsy nomena fanahosy ianareo fa fanamahery fitiavana ary fahononana tena ilay ratsamboaloboka izay mifamatotra amin'ny Kristy ilay tena voaloboka dia mikoriana ao anatin'ilay fanamahery ny Kristy amena mikoriana ao anatin'ilay fahononana tena ny Kristy amena mikoriana ao anatin'ilay fitiavan'ny Kristy amena sasenao izay zanak'Andriamanitra nateraka tamin'ny alalan'ilay votsy mety ho loha dia tsy na fantenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra dia mahatsiaro any tenin'Andriamanitra milaza amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 7 ao hoe ary tsy mahay manota izy satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny fantatra hoe fa zao tontolo zao misy voan'ny devoly mitoetra ao anatiny semence du diable zay ny ao anatiny zanak'izao tontolo zao zany mahatonga ny zanak'izao tontolo zao na tsy te hanota intsony ary tsy mety tsy te hangalatra intsony tsy mety tsy te hijangajanga intsony mba te hitady asa milamina niditra zaony izy herinandro dia ny démissionna satria misy semence du diable any anatiny any ny fomba fisehoan'ny semence du diable io samy hafa fomba fisehoan'ny voan'ny devoly io samy hafa masika be zany teny zany fa tsy zany teny an'izany fa sotra masiny Jaona voalohany toko 7 zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany zao ny sehon'ny zanak'Andriamanitra dia handrava ny asan'ny devoly Jaona voalohany toko 7:9 misy an'izany resaka izany rehefa rava ny asan'ny devoly tao anatitsika dia misy voan'ny Kristy nambolena tao anatitsika satria natsatokontsika tamin'ny ilay
voaloboka tena izy. Dia rehefa natsatoka ianao tamin'ilay voaloboka tena izy dia misy ny atsarany rehetrarehetra mikoriana ao anatinao. Misy ny tseronaina ny Kristy rehetra mikoriana atao anatiko ato. Misy ny fahatsarany Kristy rehetra mikoriana atao anatiko ato. Ny ekipena ny momba ny Kristy rehetra. Ny ekipena ny momba ny Kristy rehetra. Ao anatin'io rantsamboaloboka io dia misy, raha ohatra hoe tsy fantatro moa zany ny voaloboka misy ADN sa inona filazany anazy. Fa raha jerenao amin'ny microscope le ina moa le fakam-boaloboka dia ahitanao ny mahavoaloboka anazy. Raha jerenao ndray le tao am-boaloboka dia ahitanao ny singa rehetrarehetra izay mahavoaloboka azy. Azonao ohatra eo. Raha angalanao lay ratsamboaloboka dia jerenao dia hitanao composition rehetrarehetra ao ny mahavoaloboka azy. Ary raha alainao le voam-boaloboka dia hitanao ao ny mahavoaloboka azy. Ny azontsika azy tsotra indrindra dia zao. Raha maka rano ianao, ranobe Eranso, dia jerenao le izy dia ny composition n'io ranobe Eranso io H2O. H2O. Maka rano indray ianao eran'ny tavoahangy dia jerenao composition zavatra hafa ve? H2O ihany. Ary raha maka ianao rano eran'ny kapsily, jerenao ny composition H2O. Ary raha maka ianao rano goutte-ray, jerenao ny composition H2O. Mitovy ny ao. Rehefa ao amin'ny Kristy isika dia nomena an'izany fanahy mitovy izany. Alinona mba tonga antsika ho fafolombelona mahomby, tsy anareo no fidy hafa za no fidy anareo. Tsy zany nangataka mba ho apetaka eo amin'ilay ratsamboaloboka, eo amin'ilay tao am-boaloboka. Tsy zany nanolo tena hoe za mba hatsatoy eo ihany koa fa Kristy no mahakasy misikotra eo amin'ny toerana izay misy ahy. Zany nampatonga le hoe lay sary hoe avy any an-danitra izy nakety an-tany. Fa tsy isika ny nasainy niakatra ho any an-danitra. Fa avy any an-danitra izy nakety an-tany, inona leny ety an-tany isafidiny azy izay ho apetaka eo aminy, ahafahan'ilay rantsana mipetaka manatona azy taka izao mba ho accessible amin'ilay rantsana fanatonana n'ilay tao tena izy. Nomena Andriamanitra isika, napetakitsika eo amin'ilay tao am-boaloboka, ary nomena isika ny tsiro rehetrarehetra. Rehefa miteny sotra masina fa mahery Jesosy, dia izay Jesosy mahery izay ny atao anatiko ato. Rehefa miteny ny sotra masina fa tahaka izao ny fitiavana, izay fitiavana izay ny atao anatiko. Ilay izy tena nalefa n'Andriamanitra vanim-potoana mihitsy. Fa ny olony rehetrarehetra tao amin'ny testamenta taloha dia ny ekipeny daholo. Izay natsoiny rehetrarehetra dia ny ekipeny daholo atateraka ny eraka. Natsoiny Abraham dia nomeny ny ekipement atateraka ny iraka. Dia notahina izy. Iny fitahina iny no mampatonga ny Abraham naharitra. Nomena izay ilainy izy ampaharetany azy. Mandehany izy dia misy fotoany Abrahama tratra ny ahitany ilay tany izay nampanantenain'Andriamanitra. Dia lasa izy mifindra ho an'ny Gerara. Fa rehefa tonga tany Gerara izy dia tsara tarehy ny vadiny, dia nitsiriritany ny mpanjaka. Rehefa nitsiriritany mpanjaka dia nalainy ho ao an-tranony. Fa Andriamanitra le miekipe any Abrahama dia manome fiarovana, ary nanakana amin'ny mpanjaka tsy mahazo mikitika an'io ianao. Fa vadin-draha lehilahy ataoko mahita faisana amiko nareo rehetrarehetra reo. Rehefa mijery an'izany ny maso izay tsy miorona amin'ny filazantsara dia mahita hoe tena enjana be Abrahama. Tsy azo kitikitiana ny lehilahin'Andriamanitra, fa tsy azo kitikitiana ny lehilahin'Andriamanitra. Satria izy ilay vavolombelona ekipena ilay fiarovana izy. Satria misy ilahin'Andriamanitra anazy. Misy zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina anazy. Dia tsy azo kitihana ny vadiny, tsy azo tao nininina. Tsy azo kitihana ny fananany, tsy azo tao nininina. Satria misy ilahin'Andriamanitra azy. Mandeha ny zanak'Israely, tsy azo kitihan'ireo.
tsy azoko tiana mivoaka eto tanàny eto Egypte reo zao soratra masina zay milaza zao teny zay voasoratra tao anatin'le izy na dia nikitro soavalinay aza ozy izy Mosesy tsy ajanona eto Egypte zany fa manaraka anay daholo hatramin'ny kitro soavaly ary rehefa voaka eto izay dia mitondra rem-behivavy zao soratra zao ny voasoratra sy afatra nomena ny Mosesy melohany ny elandra reo tao Egypte nanareo miresaka amin'ny vehivavy Egyptianina rehetrarehetra ho ataoko mahita fity amin'ny vehivavy Egyptianina ianareo dia omeny reo anareo ny firavaka volamena sy volafotsiny rehetra raha tapitra hatreo ny lecture zany ny zanak'Andriamanitra mahita fitiana amin'izao tontolo zao ary fa raha tohizanao ny lecture dia hitanao fa misy ilan'Andriamanitra lay firavaka volafotsy sy volamena ry aoriana re anamboarana ny efitra masina anamboarana ny efitra masina indrindra misy zavatra zay ataon'Andriamanitra ao misy planiny ao ary mba tanteraka an'ilay planiny dia misafidy vavolombelona izy ary mba tanteraka an'ilay planiny dia ekipeny ny vavolombelony amena zany ny fomba fiasan'Andriamanitra miantso izy aloha dia rehefa avy miantso izy dia ekipeny olo io dia rehefa mahazo ny ekipement io olo io dia lasa efikasy amin'izay io lasa mahomby amin'izay io lasa vavolombelona mahomby amin'izay io zany daholo ny tantara rehetrarehetra ry Elia manana fahefana iazona ny ranon'ora fa ny olona tsy mahalala zavatra fa ny zavatra hitan'ny olona fotsiny dia zao hoe bon manana fahefana iazona ny ranon'ora ny Elia zay tapitra hatreo fa ao ambadika ilay fahefana iazona ny ranon'orana dia misy sotra masina milaza an'izao hoe mpanjaka voalohany 7:20 ary Elia napodiny fony ny vahoaka ho amin'Andriamanitra vavolombelona ekipena zay io tantara ny soratra masina rehetrarehetra io zay rehetra tao misy mirakla tamin'ny andron'ny Elisa tamin'ny lahady ako resaka hoe ndrano ny feo ny figadogado ny tongotra ilay mpamon'olona iny ozy joasiny resaka ho ataon'i Jehovah amiko anie hoeny ataony mihoatra raha tsy tonga eto anatrehako ny lohan'iny Elisa iny tonga dia fantatry Elisa misy maniraka zany amono mbola tsy nigadona akory le iraka dia zao ndana teneno aminy za tsy mila miresaka amin'ny akory ndana teneno aminy raha pitsotoy izao dia tsy tadidiko ny fomba fiteny an'le chiffre rehetrarehetra sy kely ray ny vidin'ny koba tsara totoeran'ny tanana ohatran'izao vidin'ny taimbory-melala ohatran'izao ty ohatran'izao roa zany mora be ohatran'izany zao mivoaka mivava mpaminany zany tamin'izany fotoana andro zany tonga dia miresaka raha pitso toy izao 500 kilao amin'ny vary raha pitso toy izao arivo menaka me daholo zay na eny izy ozy lay mpanafika malaza izay nirana nanokatra farafara-kely amin'ny lanitra ary Jehova isy an'izany fa sao ny afatra Elisa zay ny teninao ho hitanao zany fianao tsy mba nandrana raha mamaky lecture fotsiny ianao lehilahy lehibe n'Andriamanitra ny hitanao fa rehefa hitanao ny fanahy izay ao anatin'le dia mahita ianao an'Andriamanitra misafidy olona dia miekipe olona atateraka sitrapony ao ambadika ilay izy tonga ty amin'ny vanim-potoana antsika raha lasenabavy tsy anareo no fidy fa za no fidy anareo dia manendry anareo mba handeha sy hamoa dia aretan'ny vokatrareo andiny fa 9 mba homenina ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona io angatahana amin'ny anaranyio tsy hoe n'importe quoi hoe za mba me hélicoptère za me villa misy piscine fa ity zavatra ity le équipement ity azonao zany le équipement io zasy ianao rehefa natsoan'Andriamanitra ho vavolombelon'i Kristy dia misy an'ilay tsiron'ny Kristy mikoriana ao anatintsika misy an'ilay antry Kristy ao anatintsika dia ho vavolombelon'ny zao tontolo zao isika fa velona Jesosy rehefa vavolombelontsika tsy fantatro nareo raha mba miaina an'izany zavatra zany fa raha tena manana antoka ianao fa Jesosy ho velona ao anatinao masahi mivavaka ho an'ny marary masahi mivavaka ho an'ny marary masahi mandroaka deminy fa tsy hoe masahi miantso amin'ny pastera androaka deminy tsy zany ilay fanambarana so famantaran'izao ny anarak'izay mino
miteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, ndray mena rana izy. Ny sasany nakadratra kara mbola loza be ko ndray mena rana ao. Na dia sotro zava-mahafaty ary izy tsy hampaninina azy zany. Fantatrao ny antony zany rehetra zany, mba ho vavolombeloko ianareo. Sarotra amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao fa ho vavolombeloko ianareo. Manahirana ny ady amin'izao fotoana izao fa ho vavolombeloko ianareo. Ary ekipeko ianareo, ary tiako ianareo ho sahiatrika an'izay tokony ho atrehana rehetrarehetra. Jesosy ilay vavolombelon'Andriamanitra tsy natahotra mihitsy na dia zay hoaniny ary. Jesosy ilay vavolombelon'Andriamanitra tsy natahotra mihitsy na dia zay andrininy lohany ary. Leo ka toko 7 nanatona azy ny olona anankiray, za mba te hanaraka naosy Jesosy nireza. Za ange tsy manana na dia zay andrininy lohako ary. Tsy fantatro zay ho alehako raha alina fa mifantatro. Tsy zany naniraka ny tenako. Ary ty fiainako ity dia fiaina mpanirahana. Misy mpaniraka. Ianao ve misy mpaniraka? Sa ianao olona vezivezy fotsiny. Olona tsy fantatra ninona, tsy hay aninona. Fa miodikodina fotsiny. Erak'izao tontolo izao, mitady zay mety fotsiny. Misy fotoana tena hitanao sady ohatra misy sary ihany anaty saiko any dia sady mahita le izy ako sokafan'ny tompo ihany ny saiko malahelo ihany mahita le izy. Hitanao rehefa mahita alika ako, tsy hoe mampitaha olombelona amin'ny alika, fa rehefa mahita alika ako le mirenireny dia fo maraina dia tetezina daholo dia angatangatahana daholo zay azo angatangatahana rehetra. Tsy ho fidy mihitsy rehefa andramana zay hoe tsy fihinako ty laisoa ty zay vombikizaka kely arindra. Fa mihinan-kinana eny fakofakon-javatra eny izy dia tapitra ny fiainany rehefa avy eo. Fa mahita ako rehefa avy eo anatin'ilay izy ary malahelo no natao foko any hoe ty zao tontolo zao ity tena mitovy amin'izany mihitsy. Mandendeny dia andramana daholo. Andramana daholo ty asa rehetrarehetra ty. Andramana fitadiavana rehetra ty. Ho an'ny tanora andramana fitiavana dia andramana ianona dia andramana ianona dia andramana tsisy mety mahafa-po. Asany fotsiny ny fiainana. Fa mitovy amin'izany koa angesika raha ohatra ka tsy mifamatotra amin'ilay hazo. Lay voaloboka. Fa rehefa eo amin'ilay voaloboka ianao dia manana antom-pisiana ianao. Vavolombelon'i Kristy. Ary rehefa vavolombelon'i Kristy ianao dia ekipeny. Za anisan'ny olona izay nahita mirakla be dia be mihitsy ny tao anaty fiainako. Vao zaza dia efa nahita an'izany. Satria fantatro fa ao amin'i Kristy ahako. Ary fantatro fa ilay rantsany ary misy ilany aho. Dia rehefa mivavaka tena mangataka mihitsy, tena mahita an'izany voninahitr'Andriamanitra zany. Mahatsapa an'izany. Vao nanompo 2 volana fotsiny aho nanompo an' Jesosy. Dia efa nandramako zany raha teo moa zany no karazana hafatra izay enonay foana tao fikambanana izay nisy anay. Ndramoka izao fa tsara Jehova. Dia marary dia andramana. Aiza ny herinao Jesosy? Za te ahita. Misy fotoana marary dia efa andeha ho any amin'ny dokotera. Dia ndrasana elaela 3 andro ny tompo tsy tonga zany. Lasa mankany amin'ny dokotera. Nateriny dadanay tamin'izay fotoana izay andro sabotsy. Tonga mba vadin'ny dokotera, midy le dokotera. Vao midy le dokotera dia faly be sady mioraka. Kakabe mihitsy izy fa ahoana ary zany. Fa tonga dia henoko mihitsy ny soulagé eo ambavady le dokotera midy sitrana aho taoty fa sitrana. Zay ny andrazako zay, sitrana. Misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra. Tsika tsy tian'Andriamanitra iain-toriteny fotsiny. Papahirezo raha ngala namanao akaikiny hoe tsy natao iain-toriteny fotsiny ianao. Amen. Natao hitondra vokatra ianao. Sika tamin'ny alahady hoe amin'izao tontolo izao nge mahatsatso hoe. Dia inona zany ny diferentsitsika amin'izao tontolo izao mahatsatso miain-toriteny? Samy mahatsatso zao ihany fa ny ray mahatsatso miain-toriteny, ny ray mahatsatso fotsiny amin'izao. Tsy zany raha ngany ilain'ny olona. Tsy zany ny marika izay hitan'ny olona tian'ny olona jerena, fa ny olona izay tian'ny olona jerena dia ilay olona misotro amin'ilay ranonaina. Zany ny différence. Le mandray eo amin'ilay tena voaloboka. Le manana teny ambara izay tsy ananan'ny hafa. Manana ilay teny paherezana eo ambavany eo. Ozy sotra masina miresaka hoe nateko teo amin'ny molotra ao ity tehina ity.
zany ny zanak'Andriamanitra, zany lay olona izay nampiarahana amin'ny Jesosy. Jesosy miaina fiainana miavaka eto amin'izao tontolo izao. Iverintsika amin'ilay hafatra hoe maninona isika izay manana singa tahaka ilay tao amin'ny Jesosy no iaina fiainana ordinaire. Nahoana ny iaina fiainana tahaka an'izao tontolo izao? Izao tontolo izao nge fiainana araka lazaiko anao mirenireny fotsiny. Ny abetsaka volany tsy mitovy fa mirenireny daholo ireo olona ireo. Zany mahatonga an'ireo manao zavatra anankiray efa hita izao fa mahomby ty, tsy mety fa tsy maintsy ampiana zavatra hafa. Tsy mety amin'izao tontolo izao mihitsy zany hoe ty mahomby ty iray ty dia hijanona amin'ny anankiray. Efa tsy mirehitra tsony ny foko amin'ilay izy. J'ai besoin d'autre chose. Mila zavatra hafa. Osika mitady olana vaovao indray. Dia avy eo mitady vahaolana vaovao. Zany izao tontolo izao zany. Sasianao nambolena, napetaka teo amin'ny Jesosy, nampisotroana an'ilay tsiro ao amin'ny Kristy. Miaina an'ilay tsiro ao amin'ny Kristy. Ary io tena milazanao misy zavatra tsy hitanao zany. Na tsy manapa-kevitra ianao hitondra vokatra. Misy fiainana tsy hitanao fa mitovy amin'izao tontolo izao ihany ianao, fa fotoana ianao manapa-kevitra hitondra vokatra. Manapa-kevitra iaina an'ilay izy, dia misy zavatra mahazo aina amin'izay ao anatinao. Misy zavatra mivelatra amin'izay ao anatinao ao. Fa raha mijanona amin'ilay fiainana ordinaire foana ianao isan'andro. Osika miresaka hoe raha tomobile anankiray manana 500 chevaux moteurany. Raha mijanona eto amin'ny ville foana izy mandeha 40 km/h. Atao inona 500 chevaux? Io moteur io misy tour moteur tafakatra ambony be, tsy haiko 9000 tour na ohatra zany. Raha mandeha en ville ianao 2000 3000 maximum. Ary moteur matanjaka rehefa entinao amin'ny ville foana isaka mihitsy, tsetsiny izy farany. Dia tsy mivelatra izy, dia marary izy, dia tsy salama le moteur satria maninona zavatra tsy mety amin'ny nanaovanao anazy. Hoentinao amin'ny toerana izay tsy mety amin'izy. Takizay ihany koa tsika, ny toerana mety amintsika dia ny famoazanao amin'ny Kristy. Ny fiainanao amin'ny Kristy mila mahazo vahana tsara ilay zanak'Andriamanitra anao ao anatinao ao. Amen. Fa tsy mianina fotsiny amin'ny fiainona ny toriteny. Zay le en ville, azonao ilay izy. Tsy mianina fotsiny amin'ny fiainona ny toriteny. Tsy mianina fotsiny amin'ny vavaka mahazatra. En ville foana zany. Tsy mianina fotsiny amin'ilay mahazatra isaka mihetsika kely loatra. Fa mila mahavokatra tsika. Dia izay mamoa amboariny mba hamoa bebe kokoa jereo ilay atsara n'Andriamanitra, ilay atsara an'i Kristy. Fa izay mamoa dia amboariny hamoa bebe kokoa. Amin'ny fotoana manapa-kevitra hitondra ilay filazany tsara. Ho vavolombelo ilay filazany tsara. Mahafinaritra antsika ilay vaky tenin'ilay hoe tenenina mafy izay dia mamaly moramora. Vogeza mandidina izay fa tsy tery. Fa ho ambadika iny zavatra iny misy fanoloran-tena mba ho vavolombelo amin'ny Kristy. Misy courage foana ao anaty hoe za vavolombelo an' Jesosy. Za natao hamokatra ho azy. Eo amin'ny toerana izay misy natao hamokatra ho azy. Amin'ny fiainako isan'andro natao hamokatra ho azy. Tsy natao hivavaka fotsiny. Tsy natao hamaky teny fotsiny. Tsy natao hamonjy fotoam-bavaka. Fa natao hisy vokatra. Natao hitan'ny olona ao anatin'izao andro mahory izao, natao hitan'ny olona fa samy hafa manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo azy. Samy tsy mivoaka ny vola atao pesana. Ny olona efa mitady hamoaka pankarta. Za manahoana ao anatiko ao. Any anatao foko fotsiny viavy mamoaka pankarta. Any anatao saiko fotsiny viavy mamoaka pankarta. Za ve samy joro. Za ve samy mampahery ny olona hoe tena marina fa ohatran'izao fiainana. Fa za manana vahaolana ho anao. Za te hizara aminao ilay Jesosy velona atao anatiko. Manandramana manana zalangazy zany. Fa zao aloha raha matahotra no voenjika azandramana. Fa tonga dia ny vava voalohany ho azonao sy hoen'ny sofinao dia miseho azo mpivavaka. Dia ho ahilikiliky ny olona ianao.
fa rehefa ilikiliky ny olona ianao dia ekipen'Andriamanitra azonao ve zany? Fa raha mbola te hitambatra amin'olona ianao dia tsy ekipen'Andriamanitra azonao zany? Raha mbola te hitambatra amin'olona ianao tsisy ekipement ho anao zany. Fa rehefa ho ilikiliky ny olona ianao, rehefa tsy aton'ilay olona mahazatra anao intsony ianao satria mpivavaka, satria miseho milay. Za moa zany efa zatra an'izany teny zany. Paster to miseho milayko tra ny azy rery marina. Kanina itory ary mbola tsy maresy lahatra kory marina zavatra lazaiko. Ina ary no ataoko eto? Zavatra hitantara aminareo zany tantara angano, tantara langa, zay zany no ataoko. Fa matoa mitory dia maresy lahatra fa marina zavatra ambarako. Dia zay ny anton'le izy. Dia ohatran'izay ihany koa anatin'ny filazantsara, mila vonina isika. Fa rehefa vonina ianao dia ekipena. Rehefa vonina ianao dia heninao marina zany atao hoe herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mihino zany. Heninao zany tsiron'ny hazo oliva mikoriana ao anatinao zany, heninao ny tsiron'io ambara soratra masina eo voaloboka tena izy mikoriana ao anatinao. Fa maneso anao ny olona fa tsy latsaka intsony ny ranomasonao. Nefa taloha ianao esoina amin'ny zavatra kely tsisy dikany, mampalahelo anao, midongy, miady varotra eo amin'atrehan'Andriamanitra. Fa rehefa vavolombelon'ny Kristy ianao, misy hery manokana miasa ny anatinao any. Zany mba mahafinaritra amin'ny tantaran'ny Paoly io, arakaraka ny siny ny vesatra, dia zay dozy ny vesatra mipetraka eo an-damosiny izay ihany koa ny dozy ny fahasoavana izay mihazona anazy. Tanao misy problema ary, fa Andriamanitra manome lalana. Fa ilota kosa, misy problema, tonga dia vita. Le fananana kely teo zany izy nanara-body any Abrahama foana ny ataony manaraka ny dadatoa Abrahama. Voata kosa i dadatoa Abrahama, za koa mba hanaraka azy dia manaraka. Fa rehefa avy eo amin'izay ny saraka izy mianaka, rava ny fananany lota, potika. Satria manino, lota tsy vavolombelona. Fa nanara-body an'ilay vavolombelona fotsiny tao. Dia ohatra mba izy, nahazo ny aloka Abrahama tao, dia ohatra mba izy. Rasenao natsoina, hozy isika tamin'ny alahady tsika ny manohy ny tantara. Olona tahaka ny ahoana isika. Misy toetra be deabe ny anatsika, misy fahalemena be deabe izay tsy mety afaka. Misy zavatra iadivantsika, misy ady tsy mety resitsika. Tsy ampanangatanana fa samy matsiarotsiaro ny anazy ao anatin'izany. Fa ina mahatonga zany zavatra zany, mijanona sy mitoetra. Satria tsika tsy mety miditra ho vavolombelona. Fa te hanohy ny fiainantsika fotsiny ihany. Te hatanteraka fotsiny tsika hoe angatao izay tianareo hoe. Na inona. Fa ho azonareo zany. Dia tazomina io verset io. Ozy ny teninao Andriamanitra, angatao izay tianareo. Fa ny ekipement rehetra dia ho an'ny vavolombelona. Azo hery ianareo va mila tsamy fanamasina aminareo dia ho vavolombeloko ianareo. Hatreto Jerusalema, Jodia, Samaria ary hatrany farany tany. Ny tsodrano dia ho an'ny vavolombelona. Tanao tsodrano enjehan'ny olona eraky ny tanàna io, ny vavolombelona mahazo an'io automatiquement. Jesosy ny tsodrano azy, indro momba anareo mandrakariva. Mareba tonga fataperany zao tontolo zao. Any amin'ny lalan'ny vavolombelona, any zavatra rehetra. Ny fiainana, hitanao le teneniko anao teo hoe le mampatonga anao à l'aise tsara, mampatonga fiainam-pananao mahazo fana tsara, tena heninao mihitsy hoe misy fotoana ianao zany tena miatrika zavatra fa heninao hoe tena tsy maninona ranga zao, tsy maninona. Misy fotoana ianao nefa tsinitsinina manjoanao fa dia ohatran'ny morose zany ny fiainanao, ohatra lasalasa sainy zany ianao. Ny sakafo mbola misy, ny zaza mianatra tsara, nefa ianao ohatrany tsy hitanao zany izay asiana ny ainao. Tena tsy hoe salama, tsy hoe marary, satria ianao tsy ao amin'ilay tontolo izay tokony isy ianao. Fa zasy ianao vavolombelona dia natao hamokatra tsika. Dia rehefa miditra ao ianao na mavesatra ary na sarotra ary, heninao mihitsy hoe ao amin'ity sarotra ity misy an' Jesosy, ao amin'ity mavesatra ity misy an' Jesosy, atao amin'ity fanesoana ity misy an' Jesosy, atao amin'ity fijoroana ity misy an' Jesosy. Fa tsy amin'ilay fiainana heverina fa milamina sy metimety. Zay ny havatritsika amin'ity androandroany ity. Izy ho voaloboka
ny tontolo naturel misy atsika teny vavolombelona. Na mivavaka ianao na mangataka ianao zay rehetra angatahanao na inona amin'Andriamanitra tsisy limite zany fa zay rehetra ilaina, zay rehetra fampitaovana ilaina, zay mila angady meny angady mba havokatra, zay mila tracteur meny tracteur mba havokatra, hetrika ara-panahy zany. Zay mila bulldozer meny bulldozer mba havokatra, zay mila boina meny boina mba havokatra. Tsisy limite zany ny fahavokarana. Fa Andriamanitra mamatsy an'izy rehetrarehetra arak'izay ilainy atateraka sitrapony rehetra, zay le resaka rehetrarehetra voambary. Talenta ray, talenta roa, talenta dimy no vatsiana daholo lasa le tompon'ny zavatra, le tompon'le toerana sy ny sisa rehetrarehetra. Ina nataony melohan'ny andehanany? Manome izy talenta, manome izy ary andrasany mba hamokatra io zavatra io. Tahak'izay ihany koa tsika. Tez izy miresaka, zay omena de mena bebe koa, zay manana de mena bebe koa, ary zay tsy manana de manino? Nankely zay ananany ary esorina aminy. De eno mihitsy any anaty misy banga ny fiainana. Tsy fampitahorana zany afatra zany. Amen. Fa famporisihana mba havokatra tsika. Rehefa mavokatra ianao misy zavatra manjavinao azy, misy toetra manjavinao azy, misy arerahana manjavinao azy. Na ianao ara-matsiaro ohatry ny elaela zany tsy reraka, ohatry ny elaela tsy reraka. Fatako aloha reratreraka fa enoko any anatiko any efa tsy de ohatr'izay tsony. Ohatry ny elaela zany tsy de nitaraina loatra tsony. Nefa raha taloha miatrika ady ohatr'izao tena fitaraina na fitomanina tsisy ohatran'izany. Fa zao ohatry ny eniko hoe tena matatitaty zany, atatoato matatitaty lazon'ady. Rehefa mavokatra ianao dia misy asan'Andriamanitra ao am-pona. Rehefa vonona ianao mokatra, rehefa vonona ianao vavolombelona, misy asany any anatinao. Miara-miasa aminao izy. Amen. Miara-mamokatra aminao izy. Amen. Tsy ianao ny mamokatra fa izy mampavokatra anao. Mampavokatra anao rehefa miteny ny vavanao dia misy impact zany. Misy fiantraikany zany. Kaky ianao rehefa avy eo maheno an'ilay afatra hoe ohatran'izao. Matsiaro ny fijoroana vavolombelona raha latsiory tany Marovoay. Enetiny rahalahy anankiray ambavaka izy dia aretin-damosina tsy sitrana nandritra 4 taona, sitrana tampoka teo tamin'ny fotoana anankiray monjy. Amin'ny fotoana manapa-kevitra fotsiny hoe ndehanao an'le izy a, za vavolombelon'i Kristy, ndehanao an'izay a. Fa miasa Andriamanitra dia gaga fotsiny hoe ay tsy mila zavatra be dia be, izay fotsiny. Antsika tena mokatra amin'izay. Amen. Na vavolombelon'i Kristy efa menantsika ny momba zany rehetra. Hitsangantsika hivavaka fa mandroso fotoana antsika. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.